Ny hevitra tsy mitovy sy ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo mpitondra ny fanesy no nampisy ny fanagadrana politika teto amintsika raha nambara ny fikambanany gadra politika eto Madagasikara. Miantso amin'ny fampiavaram-pirenena kosa izy ireo ao amin'ny fikambanana FEDEP. Alors rehetrany ny andindiny mahakasika an'izay. Nandritra ny fitondrana ny fanesy teto Madagasikara dia maro ireo mpanao politika efa nigadra vokatry ny hevitra tsy mitovy sy ny fanararaotam-pahefana ataon'ireo mpitondra raha nambarany vondrony ireo gadra politika na ny FIDEP, Fédération des ex-détenus politiques de Madagascar. Tsy vitan'ny teny vato ny fampiavana-pirenena fa mila ny fitohizana izany amin'ny alalan'ny fananganana ny comité d'experts hananganana faran'izay aingana ny CFM na ny comité pour le fihavanana malagasy mba hipetrahan'ny fitoniana ho antoko ny fampandrosoana ny firenena. Ny antony gadany reto dia noho ny hevitra tsy mitovy sy noho ny fanaparam-pahefana nataon'ny mpitondra ny fandimby teto fa tsy manana sazy na indray andro aza ny tenao nefa nitazomina tany am-ponja 10 taona in-telon'ny taona. Inona tonga mahatonga an'izany? Ny rafitra sy ny fanaovana politika eto amin'ity firenena ty. Ary tsy za rery fa presque zay hitanareo reo foroporonina daholo ny occupation apetraka aminay. Io zao colonel un colonel atao resaka mangalatra manga ny occupation izy hitanareo eo. Zany hoe zany any anisan'ny zavatra nina ao anatin'io comité d'expert io sy le CFM mba hanatsarana zany tontolo be dia be zany. Mitaky ny fanonerana ny zon'izy ireo izay voahitsaka ny vondron'ireo gadra politika raha ny nambaran'izy ireo hatrany. Atao fa fantatrareo tsara ny zo toazy humain zay voahitsakitsaka tsy maintsy takinay zay zoanay zay. Zay alay sady efa voasoratra ao anatin'ny lalàna manan-kery ao amin'ny article 26-27 fitakinan'io. Io zany tena primordial aloha aminay ny indemnisation sy ny réparation. Izay ny humilier ny honneur anay ny potiky satria ny gadrainy eritreretra za zao avocat miaro mpanao politika nefa ny gadrainy misy invention be zany izy misy invention be lay inculpation anay lay fiampangananay zany dia ny foronina fotsiny. Ahoana moa ny avocat lazaina fa manao bomby manala ny manenjika ny fanjakana ny avokany olona ny lalàny. Mahakasika io fanonerana io ihany dia nanambara ity vondrona ity fa tsy marina ny filazana fa $700 tapitrisa ny vola takin'izy ireo. Tsy mbola vita ny dépouillement ny atota taratasin'ireo gadra politika ary tsy mbola nisy ny forsety ho an'izy ireo. Ny comité pour le fihavanana malagasy izay atsangana no andinika ny kan'ireo gadra politika tsirairay.